Orange, Madagascar. Falmerabantsika tsirairay avy a, falmeraba amin'kolony ihany koa. Miarabana Mike, miarabanareo rehetra. Falmerabanao io ihany koa ny tokantrano any a, nandritra an'izay volana maromaro zay kolona ny fampizara tantara teto isika miaraka amin'ny Orange Madagascar ato anatin'ity zaparea ity. Ka androany isika mandritra n'ity volana ity mihitsy a, dia hiopana kokoa anatin'ny resaka hoe passion sy ny hetsika izay karakarain'ny Orange Madagascar anohanana an'ireo nofinofy sy ny zavatra tiana aririna ireo zanantsika ireo izay. Tena zay tokoa, zazalahy vao 12 taona ary Mathias no anarany. Izay ny tantara voarahantsika rehefa avy eo fa fantatrao ve hoe no gardien de but no nanavanana anazy toy izay hoe joueur eny amin'ny terrain. Tena mbola hiara-koa jerentsika anatin'ny tantara daholo mahakasikasika an'izay fa izy ihany koa dia nisongadina natao anatin'ilay ataontsika hoe hetsika anankiray karakarain'ny Orange Challenge U17 fifanana baolina kitra izy io mba ahafahana maneho mampiseho ny talenta an'ireto tanora ireto ka ndao tsy ampiandratsika irantsona zareo rehetra any. Ndao rahantsika amin'ny tantaran'i Mathias. Mieja Mathias, tovolahy 12 taona, classe de seconde, ny taranja tennis no nahasarika azy voalohany. Fa rehefa nahian'ireo olona norakoraka teo amina kianja anankiray, akaiky ny toerana fonenana izy dia lasa liana tamin'ny taranja foot. Nampidiriny mamany tanaty club de foot iray teo an-tanàny Mathias, gaolina ny toerana ny savidiny any ambony kianja ary dia tafalatsaka tanteraka tamin'io taranja io izy ankehitriny. Te hivoatra ka ho lasa mpilalao kalaza ny orinany nefa tsy azo adinoina ihany koa ny fianarana. Dia izaho moa izany tamin'ny mbola kely ataoko hoe tamin'izaho 5 ans dia mamanay manao tennis dia izy no tonga dia niassocié amin'ny miaraka tamin'ny tennis. Dia izy aloha mbola tamin'ny tsy nanokana hoe foot fa mila manao sport fotsiny dia tennis no tonga dia hitany dia tonga dia atao amin'ny tennis izay no nalefany. Dia tena nahafinaritra aloha nanao tennis foana nataoko hoe nandritra ny 5 taona teo amin'ny tennis foana. Dia avy eo misy fotoana ohatran'ny hoe misy an'ilay eo amin'ny LTP Alarby zao manao tennis dia eo akaikiny eo misy stade Alarby dia nanomboka teo hoe niditra club atao sady manao tennis aloha sady manao foot. Dia rehefa tena natao ny choix dia mivadika foot satria io no tena hita hoe manavanana anay dia nahatonga anahy hoe goal zany ny plasiko hoe gardien de but misy fotoana narary ny sofiko gauche dia ny docteur ny tena anahy hoe tsy mahazo manao baolina tsolo mandritra ny hoe fotoana elaela. Dia teo dia hoe nieritreritra dia hoe zizy ny tena mahazo manao fa hoe goal natao. Dia teo za tsy dia tia an'ilay goal aloha de base fa nanao teo dia nahita plaisir ho azy tao satria tsy maintsy manao koa raha hoe tia hanao an'ilay foot dia tsy maintsy goal nefa natao amin'ilay sofiny. Dia nanomboka nahazo trophée personnel koa dia nanomboka teo goal foana hatramin'izao. I Meja angamba da tantaraina fohifohy momba anazy dia raha ny zavatra nataony tato amin'ny Orange Challenge nanomboka tany amin'ny izy 13 taona dia efa nanao an'izany compétition zany niaraka tamin'ireo ankizy U15 catégorie U15 tany izy dia efa anisany hoe songadina zany ao anatin'izay hoe mampianatra aty-by anazy zay. Ny gabarit moa zany izay tena hoe gabarihana gardien de but mihitsy mampioraka vahoaka olona fitenenana izay ary nefa koa manavitra ekipa. Mila miassuré an'ilay ao amin'ilay baolina maty. I Rameja somary lava ny eo ampovoaniny dikan'izay tsy mampiainga baolina toa dia eo ampovoany lahy fa baolina voaka sisiny. Jereo fa nisy fotoana izay mihitsy koa anisan'ny tena navoantsika première mi-temps vao manao lancement lahy dia somary ampovoany dia ramassé an'ilay any iny nefa koa tsisy an'ilay iry tolotra lasa ambany loatsy dia misy espace vide be eo ao ampovoany tamin'ilay niteneniko an'lisany hoe teneny ny ray amin'ny Alexa sy ihany.
raha ny fahitako manokana ny manitra teo dia somary nisy fiovana teny am-pandehanana teny satria raha teo amin'ny quelques minutes teo zany dia somary nanindry ny adversaire fa niezaka nanome consigne indrindrandrindra tany amin'ny gardien satria avy any aminazy ilay baolina no miainga somary misy baolina miverina aingana kokoa satria nanalavanany anazy ny défense centrale dia niezaka nanome consigne zany ho an'ny gardien hoe alefa côté nahitana vokatra nefa zany satria nahoana niovany baolina nanomboka teo zany hoe nisy baolina tafiakatra matetika ary nanomboka niovana na lalaon'ny adversaire somary nankorotana izy zany fehana saraka 0-0 dia niditra tamin'ny séance de tir au but zany hoe ao anatina séance de tir au but zany efa zavatra ao tsy dia tena hoe misy niakin-doha amin'izy atsony tsika fa ao le hoe manana ny hoe fahaizana ho an'ny tsirairay zany satria hoe aizany ametrahako an'ity baolina ity ho an'ny mpandaka ho an'ny gardien ihany koa tsy mahafantatra an'izay any an-tsainy sy zay andakany an'io fa eo le hoe fahaizako hoe hoaizany andeha afako miarete an'ilay baolina niezaka nanakana ihany izy fa eo le hoe tsy maintsy mitsatoka na hoaiza ny andehanako amin'ny rety. I match androany moa zany dia araka ny hitanareo teo resy zay dia igny moa faharesena ny baolina tsy maintsy ohatr'izay foana misy ny maresy dia misy ny resy fa le resy misy miteny hoe ohatran'ny hoe vao resy dia tonga dia tsy tianao baolina intsony sy ohatr'izany fa faharesena iny misy afaka raisina fiainana andavanandro foana koa na any am-pianarana ary hoe tsy mahazonao tsara ohatra dia tsy hoe vita amin'ny fiainana fa afaka mitraka foana dia raisiko amin'ilay resaka baolina amin'izay ohatr'izay ihany ny baolina mety hoe resy zany izay teo fa izay koa tsy atao akivy fa vao maika ary zany zavatra tsara satria olona tsy resy zany tsy olona zany fa ny faharesena raisina atao lesona dia le baolina teo moa zany atsika fa tena i match moa zany efa nomanina efa ela tsy hoe ela be fa ataoko hoe herinandro dia mikotrana foana izay dia izay na tena fandresena fa nefa izay moa le baolina araka ny lazaiko teo misy ny resy dia misy ny maresy dia iny moa zany izy teo tena niady izay aloha izay tena niady dia tanaty tir au but zany izay hoe mba hoe any zany hoe ivelany hoe andresena an'zareo fa izay le izy dia resy tamin'ny tir au but zany dia efa niady dia nataony angalany lesy ny baolina nataony androany. Rehefa avy nanaraka an'izay horonan-tsara izay isika mampahafantatra ny Mathiasy dia iza moa ianareo ny olona izay tokony resaka mahakasikasika an'izay talenta, passion sy ny fanohanana Orange azy izay dia tsy iza fa i Mathiasy ihany. Andao ampandrosoantsika izy araloha, andao ampiditra Mathiasy tsika. Salama Mathiasy, dia Tetikasa, mazoterana. Mathiasy, ao anatin'izay tontolona amin'ny baolina kitra izay ny gaolina nanisany nataontsika hoe tena anjaikina an'ilay lalao. Inona ny lesona afaka tsoahanao amin'izay anjarana andraikitra raisinao izay? Ny lesona afaka tsoahako amin'izay aloha raha hoe personnellement dia ny gaolina farany indrindra ohatran'ny hoe rempart farany dia ny ao amin'ny ekipa zany tena hoe gaolina zany tena hoe tsy hoe heriny fa gaolina ny pilier ny ekipa satria raha tsisy gaolina ao izy any ambina lice sady ny anaty jeu koa dia ny gaolina mahita ny rehetra eny amin'ny terrain dia izay zany tena ohatran'ny hoe andraikitra moa zany dia izay tena ohatran'ny hoe andraikitra amin'ilay gaolina dia ny lesona afaka tsoahana amin'ilay izy resaka concentration izany hoe gaolina zany tena hoe tsy mahazo hoe tsy concentré fa mandritra match matoa tena tsy maintsy concentré foana satria raha ray dia mety mamotika ny ekipa izay angamba ny lesona hoe tena tsoahana amin'ilay gaolina. Enjana be mihitsy izany zavatra rehetrarehetra zany ary manao ahoana kosa indray hoe ny zavatra nentin'ny Orange tao anatin'izay tontolo fotoana nilalaovanao izay ohatry ny ahoana izay? Efa hatramin'ny mbola kely ataoko hoe U13 zany ny Orange tamin'izay U13 nikarakara tournoi toy izao izay nataoko farany aloha zany dia tamin'izay nanomboka ilay tournoi dia nafinaritra satria niakatra tafiakatra finale dia resy finale moa zany izay fa nifaharesena koa anatin'ilay baolina dia za moa izay izay le hoe tsy maintsy manome izay maximum foana dia nameko maximum dia nahazo trophée meilleur gardien tamin'izay dia nanomboka iny tournoi tamin'ny 13 ilay norganisé Orange iny tena mi-encouragé anahy hanohy an'ilay baolina satria hitako hoe nahazahoako soa ilay izy toy foana U15 koa mbola nahazo trophée meilleur gardien dia U17 tamin'ny farany teo koa mbola nahazo dia izay aka. Tena hitantsika amin'izany fa ilaina ny fanohanana ny tanora ao anatin'izay hoe tontolo lalaovina indrindra amin'ny passion an'izay satria iny ihany koa manosika an'zareo
andeha lavitravitra kokoa. Isaorana feno Mathias niaraka taminay ery. Satrapezaka poan'ny orange. Inona moa zany no ataontsika hoe ao anatin'izay talenta izay raha tsy misy ny mpanazatra izay mampianatra foana ka ho ampiakarintsika eto ihany koa ny mpanazatra any Mathias ao anatin'izay dao antsika handray any coach Tsiori. Dao ary. Sotraso coach Tsiori, mazotoera nareo. Coach Tsiori, ianao nanisany nanaraka amin'ny Mathias hatramin'izay, ohatrohatry ny ahoana ny fahitanao azy, inona ny tena mampiavaka azy amin'ireo mpilalao hafa? Misaotra-betsaka amin'ny fitenena. Raha ho anahy amin'ny fomba fahitako any Mathias dia zaza izy nanomboka hita hatramin'izy 11 taona izao. Dia ny zavatra hitako sady mampiavaka anazy dia izy tia manao défi amin'ny zavatra vitany. Zany hoe raha manao zavatra anankiray izy dia tia hiakatra ambony mihoatra an'iny foana. Izay zany isan'ny zavatra mampiavaka anazy. Dia fanampiny ihany koa eo amin'ilay taona izay, vao 11 taona izy, dia efa manana lavana tena lava mihoatra ny ankizy mitovy taona aminazy. Dia anisan'ny tena hoe mampiavaka anazy zany raha mijery zany ianao hoe reto mitovy taona aminazy ao anatin'ny tontolon'ny sport. Dia nefa izy gardien de but dia tena tonga dia hoe manana an'ilay resy tena lava izy mihoatra amin'ireo gardien de but hitako ao anatina fifaninanana ny sy efa natao ary. Tombony be zany ny halavan'ny Mathias ao anatin'izay. Ny eo amin'ilay hoe sehatra gardien de but azay somary ataontsika hoe plasy be responsabilité, be pression be izy io ahoana ny resaka hoe fitezanao ara-tsaina ny tanora ao anatin'izay tontolo izay? Raha ao anatin'izay zavatra izay dia anisan'ny tena mila fanampiana izy satria atao hoe ny joueur anankiray raika ambin'ny folo kanefa ny folo ary raha tsy masakana an'io ahoana moa ny anakany anazy mitokana ao anatiny ao. Zany hoe ao zany misy fanampiana be anazy satria izy mahita ny zavatra rehetra any aloha rehetra any. Dia ao anatin'izay fanampiana anazy izay na ny amikotrana manampy anazy hoe zao no tokony atao. Dia fanampiana afa-ty ampy fa izay andraikitra ho anazy koa dia anjara ny sisa no mamita ny eny ambony kianja. Tsara kely zany fifampitondranareo zany. Misaotra betsaka anao niaraka taminay niaraka nitafa taminay teto. Tsisy fisaorana na reny isaorana nampiatrano anay. Saotra teo. Andao indray tsika hiverina eny ambony kianja hijery ny zava-misy iainan'ireo tanora. Ndao ara. Resy teo midingana manasa-dalana na ny demi-finale moa zany ny ekipa Meja ka miatrika ny lalao 3e place zareo eto. Efa vonina daholo ny ekipa hanome ny tsara indrindra ao amin'izareo. Torohevitra farany omeny Meja alohan'ny lalao. Iresaka manokana kely ho an'ny Meja manana hoavy tsara izy satria raha ny saison niarahako taminy aloha efa betsaka ary anisan'ny tombony anazy ny halavany iny izy mbola tanora izy koa nefa manana tena tombony anazy zany fa zany hoe tamin'ity fotsiny izy tsy nahazo an'izy eo amin'natin'ny resaka science de tir au but anisan'ny tena mahay maky izy resaka ballon aérien dia tena anisan'ny mahay manapaka izy fa manana tombony ho an'ny Meja Mathias moa zany dia raha soa be ho anazy ho lasa lavitra izy amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Ty misy paika anankiray rehefa midekasy ohatra hoe Meja anao ohatran'izany dia rehefa mahazo baolina nareo aza miboloko miverina no tety dia tonga zany dia misy manaraka aoriana azonao. Mino fa lasa lavitra iny zanjikely iny amin'ny ezaka rehetrarehetra ataony fa i Meja dia tena hoe manana ny hoaviny amin'ny toerana gardien de but ary sy ny fanohanana ihany koa izay efa hitantsika hoe miakatra niveau le compétition nefa le fahatokisantena zany mbola avo be ao amin'ny Meja. Dia izay ny antony anisany voasafidy azy anisany mpiandry tsadobia mendrika amina fifaninanana izay anisany hoe avo lenta tahaka itony.
Ty zavatra io zany dia tena tsy napoziko satria hoe mahazo an'ity tsy hoe olona tsy hoe tsinotsino zany olona mahazo ohatra hoe coupe personnel ohatra ity dia tena tsy napoziko ilay izy fa dia mafaly tena faly tena moa zany zay koa moa zany resy de final zay fa zaho no mahita tena niady hatramin'ny farany dia mino fa tsy hoe fatantany olona azoko an'ity fa tena mba hoe vokatry ilay zavatra nataoko dia tsy dia manatevy be aho mafaly zay. Ela voalohany teny moa zany dia tena misaotra an'ilay organisation-ny Orange satria raha tsisy an'izareo aloha dia tsy tanteraka ilay tournoi dia dia ny organisation hoe resaka hoe ilay organisation générale mihitsy zany tena mahafinaritra satria tena afapo tsara daholo izay ankizy na ilay baolina zao ohatra resaka arbitrage ohatra zao resaka ohatra ny tournoi sasatsasany zao resaka arbitrage foana problème fa tamin'ity aloha tsy nahitana an'izay dia izay hita hoe anatin'ilay organisation daholo dia tena mankasitraka ny Orange. Miaraka amin'ny Orange Madagascar afaka mamiratra ny tanora rehetra amin'ireo sehatra mahaliana azy ireo satria moa mila kianja ahafahana milalao sy sehatra ahafahana ivoaran'ny tsirairay. Rehefa miresaka fivoarana sy nofinofy ihany tsika dia ndao ary ampiditra sy resadresaka amin'ilay solontenan'ny Orange Madagascar izay manohana anetsika ohatr'izao. Antsika manontaniana hoe inona no mazava-dehibe ho an'ny Orange Madagascar amin'ny fanohanana ny tournoi ohatran'ny hoe Orange Challenge 17 zao? Raha antsika mahalala fa ny baolina kitra dia anisan'ny fanatanjahantena izay tian'ny tanora malagasy. Izany ny antony nisafidianan'ny Orange Madagascar hanangana ny fifaninanana toy ny Orange Challenge U17 ahafahan'ny ireo tanora mampiseho sy mizara ny talentany ary mandray traikefa ihany koa ahafahany mitonga amin'ny sehatra ny tontolo matianina. Ny tanjona tamin'ny voalohany dia ianaran'ireo tanora ny soatoavana toy ny hoe fandraisana andraikitra, mifampizara traikefa ary ihany koa fanajana. Anatin'ny fiarahamonina feno fanamby isika dia ny fanatanjahantena dia manampy tokoa eo amin'ny fiainan'ny tanora amin'ny lafiny maro. Ao ny fitondran-tena, ao ny fatokisantena ary indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny hafa. Toy ireny ny tantaran'i Mathias, sazana tena mbola tanora e. Fa kosa mbola misy tantara hafa ho hitanareo. Ohatrany ahoana moa zany Mike? Nisy ombiny amin'ireto sary ireto nahalalànao azy Kiminy miaraka amintsika amin'ny fandaharana manaraka ndao jerentsika izay. Ndao ary. Rehefa eny ambony kianja dia eo anilan'i Mathias ary miaraka aminy anatanteraka ny nofinofy no lasa matiany ny Orange Madagascar. Satria ny tanora tsirairay dia mananjo ny anandrana, mianatra ary koa ny voatra. Amin'ny épisode manaraka, anaraka tanora manan-talenta hafa isika, tantara hafa iray, fitiavana hafa iray indray. Zay no mamarana n'iny épisode voalohany iny tantaran'i Mathias averikany hoe tena talentany baolina kitra eto Madagasikara moa zany anisan'ny tanora izy vao 20 taona dia manarakarak'izay ngambany inona moa zany no rahantsika zao Mike? Amin'ny heriny tahaka izao isika dia anaraka tantarana tanora hafa indray. Tiana foana ny manamarika hoe mety maromaro ny tanora any an-tokantrano any manan-talenta tahaka ny Mathias dia aza miala tsy tapaka amin'ireo fanararotrana opportunité ho entin'ny Orange Madagascar. Amin'ny heriny toy izao isika dia tanora izay milalao jeux vidéo indray miaraka amintsika. Ie, dia mbola hisorana hatrany nareo fijery rehetra sy nareo izay manatrika dia azadino no maka vaovao mijery ny tambazotran'ny Orange Madagascar. Hisorana be ihany koa Orange Madagascar manohana an'ireo tanora antsika. Iany ara dia velomandray ara aloha zany. Velomandray! Velome! Orange, eo anilanao.